nangatahako amin'ny Jesosy teo amin'ny fitenana hoe mba ataovy mora Jesosy fa tena mafy ny mahazo anahy. Dia iny moa tena tahiny Jesosy ary tena mora, tsy saotra izany, tena mora. Nisy mandravavy izay tonga nampahery anahy nahita ny nahazo anahy tamin'izany, fa tena mafy ny nahazo anahy. Efa bolana tsy tafahetrika ambony fandriana vao makany amin'ny dokotera dia ampitombony foana ny repos mba afaka izy vao tsy manao repos ianao. Nisaoraka an' Jesosy nefa fa nangatahako mba ho tahiny na dia ny zaza tao an-kipoka satria mifanafody no aniko betsaka, na dia ny morasi efa nandeha tamiko tena be tabe ary tsy natenaiko eo olona intsony tao. Dia saorako ny tompo fa nitahiny izany ary mbola nataony vavy ihany koa, na dia mipampiteraka raha dia gaga mihitsy ahoana ny fomba nahatazo mandry an'ity zaza ity tao an-kibondry tao. Nefa izao ny zavatra nahazo andry rehefa teraka soma tsara ny zaza, ary izy dia niteny indrio izy rehefa mbola hiteraka manaraka dia mila mikarakara vatana fa mety tsy hatazana zaza intsony indrio izy. Dia moa anteteraka soma tsara dia no tany an-trano teraka androandro dia nahita fiovana tamin'ilay zaza indray zany, salama tsara izy aloha, tsisy natahorana mihitsy fa tonga tany an-trano dia mivadika mafimafy daholo ny vatany rehetrarehetra ary nakasoana lamba fotsifotsy ohatr'izao ny tarehany dia tonga dia mavimavy be daholo iny lamba iny, na masony iny mamoaka raha mavimavy. Dia teo zany dia tena natavatra sady kivy ihany, ny olona dia mikoropaka sady kivy daholo, fa izany saron-doha satria tsisy azoko atao. Dia mivavaka kosa Jesosy izaho efa mivoady taminao fa tsy maintsy hijoroako vavolombelona raha tafita soma tsara amin'izao dia ataonao afa-baraka ve za Jesosy fa mba sitrano ity zaza ity, fa dia salama tsara ny zaza. Ny olona izay nahita ny nahazo anay dia tsy mino hoe ity izany zazakely niaran'izany aretina izany, voninahitra dia ho an'i Jesosy.